hoe Jakoba rehefa hanambady tena noko fitaona izy tsy mora zany a dia tony amin'ny fitsomonja izany noho ny fitiava lolay fitiava tsy mikitikitika lay hovady mihitsy izy aloha tsy mifampitonga etsy aloha fa tena nompo ampatsora efa tapitra lay fepitaona zay izy miteny hoe meo azy vato mpanambadiako azy tatsika tsara am'izany ny saka rehefa hanambady dia valaza ny teny Andriamanitra fa nanaraka dingana izy ary tamin'izany rehefa nentina teo anatreny ravehivavy dia diny eo ka nampanjoly ao an-dainy Sara reniny dia fifaliana ho azy napahatra izany ny vady dia valaza ny tokony ambolana toko fahavalo amby folo andimy faharoa amby roapolo fa zay na mahazo vady dia mahazo zava-tsoa zava-tsoa ny vady namana fa tsy fahavalo da mety mahagaga ake sola mifankateo anatin'ny telo taona tsy ala erim-bolana heri-taona dia lasa mifahavalo ray ny vady dia mifamono indray ny vady ny vady dia zava-tsoa fa tsy fahavalo namana fa tsy fahavalo zay zany ny zavatra tokony ho tsapan'izay rehetra manambady ary ny fitiavana ny mampiray sy mandrafitra ny fanambadiana ny fitiava no mampiray tamin'izany moa Andriamanitra nitonga any Eva teo amin'ny Adamo dia tiany io na tsapany hoe avy amin'Andriamanitra dia tiany io dia orina moa dia lehilahy mena fahefana aka vady aka zay tia dia rehefa mahazo zay tia izy dia mahazo an'ilay zava-tsoa anisan'ny nanorenan'Andriamanitra ny fanambadiana ihany koa tsy ny olombelo amin'ny tafinofo dia hoe Genesis toko voalohany dimy fito amby roapolo sy valo amby roapolo dia zao ny voasoratra ary Andriamanitra nanome takanerik'Andriamanitra ny namoronany azy lahy sy vavy ny namoronany azy ary nitsojano azy Andriamanitra ka hoe izy taminy marofana sy miabe tsara maneno ny tany ka mampanto azy ary manapany azy an-drano amby ranomasina sy ny voromanity tena miapakapaka ary zava-maninaina rehetra zay letsiketsika ambony tany ny fanambadiana dia tsofin'Andriamanitra raha ary ny fanambadiana misy mitsotra amin'Andriamanitra no tena fanambadiana azo antoka sy feno fiadanana ary feno fitahiana misy fahasan'Andriamanitra tsofin'Andriamanitra raha izy ireo nahorin'Andriamanitra ny fanambadiana mba isintaranaka araka n'Andriamanitra mifandiny tsofin'Andriamanitra raha mba hitera dia hitombo dia ameny ny tany Andriamanitra dia Andriamanitra ny fitomboana ihany koa fombola tonga ny Abrahama dia natsoina Andriamanitra no tahiana Andriamanitra ary no amaro Abrahama dia nitenen'Andriamanitra ho takany kitany eny amin'ny lanitra ny taranaka ao takany fasiny amolona nefa Abrahama tamin'izany momba mivady tsy miteraka izy tamin'ny faraparana ny fiainany dia nitahiana Andriamanitra izy Andriamanitra dia Andriamanitra ny fitomboana nahoana Andriamanitra ny fanambadiana mba isintaranaka araka n'Andriamanitra mifandiny ary nahorin'Andriamanitra koa ny fanambadiana riava zava-masina Korintena voalohany toko fahafito ndimy voalohany sy faharoa Korintena voalohany toko fahafito ny andimy voalohany sy faharoa izao ny voasoratra an'ireo zavatra nosoratanareo tamiko dia tsara lehilahy raha tsy mikasy vehivavy akoa kanefa mba hisoroana ny fahavetavetana dia oka ny lehilahy rehetra samy anana ny vadiny avy ary oka koa ny vehivavy rehetra samy anana ny vadiny avy nahorin'Andriamanitra ny fanambadiana mba hisoroana tsy hisiny ny fahavetavetana sy ny fitsakatsaka efa mampalahelo ake fa arakaraka ny sy ny fanambadiana no mamparitaka ihany koa ny karazana fitsakatsakana maro ety ina no ten'Andriamanitra hoe aoka nakaja amin'ny rehetra ny fanambadiana fa rehefa tsy voahazo dia tafiditra mihotan'ny fitsakatsakana izay tsy andeferan'Andriamanitra mihitsy fa mahatonga fitsaran'Andriamanitra indray dia ny olombelona mety hanamboamboatra ihany na misy koa raha fiangonana mety hanamboamboatra tsy manintsy fa Andriamanitra ray nanorona ny fanambadiana raha tsy manaraka ny drafotra Andriamanitra na izana izy fa miaina ao anatin'ny fitsakatsakana dia ho tsarain'Andriamanitra izy
mila mananja ny fanambadiana ny tsirairay avy. Ny 7 amin'io toko 7 Kortianina voalohany io dia miresaka izy. Efa voafatotra ny fanambadiana ianao, aza mitady izay tsara. Efa tsy fanambadiana ianao, aza mitady fady. Eto dia voasoratra ny fanambadiana dia fifamatorana, mifamatotra amin'ny fifanekam-pitiavana ary tsy mahazo misara. Zay tsy maintsy saina tsara. Ino ahafahanareo reto efa nandalo fanadihadiana, tena nandalo mihitsy fanadihadiana tsara tao anaty porot'Andriamanitra lehibe mihitsy ho adihadiana tsara hoe rahalahy Kristena tianao tsara ve ty tovavy ity, tena nampisinatra anao ve, tena maro ve ny vehivavy maro be eto amin'ity tany ty, fa izy io no miady famitsafiana. Ino koa fanadinika tsara le anam-pahasalony fa tsy hoe taitaitra fotsiny, satria le fitiavana no mpitambatra. Dia rehefa mifanaiky am'izay ireo tsotom-porot'Andriamanitra, mifanaiky azo ny valiteny, dia nokarafitra am'izay ny ara-dalànan'ny fanambadiana, ataon'ny dinga taona tsy iray mandreny apetraka mianja toy izany, atao ny dingana rehetra drany amin'ny mairie sy ny toy izany, dia torotorota amin'izao fanamasina ny fanambadiana izao. Dia afatotra efa nafatotra ny fankatiavana izy hoe reto, dia mbola nafatotra koa teo anatrehany na ray aman'eny teo anatrehany tany kominy, dia nafatotra fa vita le sy tao ngay tompanjakana. Dia zao mbola vao mainky afatotra ny fanambadiana zany, dia famatorana olona anankiroa ho tonga iray ihany. Dia ny fitiavana efa tsy tsara be izay, dia nafatotra izay na tinay na tsy tinay, dia fatotra izay tsy izay fa tena fifamatorana mahafinaritra. Alleluia, satria ilay fankatiavana no mampifamatotra. Dia izao baiko ny tenin'Andriamanitra tsy mahazo misara. Raha misy olona eto ny sara-panambadiana dia every ny hafanany fanainao, every ny hafanany taranakao, fa loza izany, tsy azo atao izany, mampatozy izany, ary fisiny izany no mahatonga fahatezerana tsy mahazo misara. Fahotana ny misara, ary fahotana ny misolosolo vady. Zareo ve ny tokony matiny ny toko 6 Andiny fahatelo hatramin'ny fahinanana ny fampianarany Jesosy. Satria nanantona ny fariseo nakafanaty mahazo misaotra ny vady ny vany lehilahy no izay ampakany azy na inona na inona. Dia namaly Jesosy hoe tsy mbola nivakinareo va ny teny fa izay namboatra azy tamin'ny voalohany dia nahazoana azy fa ka nanao hoe ary izany lehilahy dia atao ray sy ireny kaikavana ny vady ary dia noforay ihany izy ireo. Ka dia tsy intsony izy ireo noforay ihany amin'izany nampiraisy n'Andriamanitra aloha izay nakambana Andriamanitra dia aoka tsy ampisarany io. Mety misy olombelona zany mety ampiasainy devoly ampisaraka fanambadiana. Ka dia tsy teneny olona taka zany misy olo tsy mifanaraka amin'ny Satana ampisaraka fanambadian'olona ara-dalàna. Fahotana ny misaraka, fahotana koa ny misolosolo vady, fahotana koa ny manao fahatomana, fanankiray ihany. Manina moa Andriamanitra fa fanambadiana ho an'ny tolona afaka ray volona fe afaka eritao ve dia miteny Andriamanitra tsy ampy ray ny avy atao mitona tezany kako mitona tratrany ray izy dia iko azy ray tsy ampy ray akako ray izy dia tiako ray atao efatra atao 5 ny vadiny atany zany ve no nataon'Andriamanitra tsy fanankiray ihany, tsy manam-patokana ihany, anankiray ihany. Zay no ampiasan'Andriamanitra, zay no aviaman'Andriamanitra, zay no sitrapon'Andriamanitra. Ny bokin'ny Malaka dia miresaka fa mahatonga fitsaran'Andriamanitra ny fisolosolombady sy ny fisaram-panambadiana. Bokin'ny Malaka toko 2:5-10 dia miresaka izy alako ny fisaoram-bady ho Jehovah Andriamanitra Israely, alako ny fisaoram-bady ho Jehovah Andriamanitra. Aza mamitaka ianareo, tandreny ny fanainareo, aza alako zany ny Andriamanitra ny fisaoram-bady, fisolosolombady. Tsy teko ray zay nge mahafanlehimbady azo foana azo enetsera tsisy fanarana koa dia tsisy resaka dia lasa dia tazotazomina kely dia avy eo alefa ndray avy eo tsisany ary efa vita mihitsy izany dia lasa tribunal ndray rehefa avy eo
mamono divorce ray zany taolona kilalao toy zany lay fanambadiana any ka mahatonga fahatezeran'Andriamanitra zany le natapa-kevitran'Andriamanitra naningany olona tamin'ny andro Noa ary mbola tsy niova ny hevitr'Andriamanitra mian'ny zava-dehibe olon'Andriamanitra tsy niova ny hevi fa miasina ny heviny izy ndrena mety miovaova fa ny hevitr'Andriamanitra tsy niova mbola tazonon'Andriamanitra zany hevitr'Andriamanitra zany ka rehefa nanao tontolo olona tamin'ny andro Noa dia naningan'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny savitrano eo Genesis toko fahaenina andininy voalohany ka tsy fahatelo dia sosofatsy zay timo atao tsisy nanazanarany fanambadiana samy mandeha am'izay tiny ane zay avelany sasany raisiny sasany fa pitipitra toy zany lasa teny favetavepa tapa-kevitran'Andriamanitra fa oringan'Andriamanitra ny manam-pofonay noho ny favetavetana matsinaviny tetekoa izaneno anaty fiainam-pijangajangana ka manaman'Andriamanitra tsy misy fa tsy manarana ny fampiasana-petsik'Andriamanitra ny fanambadiana manao ny taniny kipony zay teo atao na isana izy dia hoy ny Baiboly ho tsarain'Andriamanitra izy fitsarana matsara no nataon'Andriamanitra tamin'izay riambana zay tonga eto zava-dehibe ny fanambadiana araka Andriamanitra ny fanambadiana dia voalaza ny tenin'Andriamanitra fa ny fitiavana ho tena basy n'ilay fanambadiana raha mijerytsika ny bokony tolokira toko faharoa andininy fahaefatra nentiny ao an-trano fanasana ao ary ny fanevany teo amboniko dia fitiavana ho anareo roa androany noho ny fifangavana reo ifamatotra amin'ny alalan'ny fanambadiana no mahavory amin'reto fianakaviana maro mpanompon'Andriamanitra olon'Andriamanitra tonga eto miara-paly androany mahafinaritra reto fitiavana mahafinaritra satria raha ady moa teto miadinareo roa tsy paritaka ve reto olona reto fa noho ny fifangadiavana dia milamina ny zavatra rehetra ny fitiavana zany tena milamina ny zavatra dia zao tohevitra menanareo tsy androanya tsy hoe afaka ao anatin'ray volana ihany na taona ihany tsy eo tokantrano orona amty androany ity dia zao torohevitra menanareo tsarovy zao fotoana ny anamasina fanambadianareo zao dia atsakany foana ny faneva ny fitiavana zay foana no atsaka vao anatin'ny tokantranonareo satria samy ananjy nitezana azy mpampianaratsika era ihany fa le fimbanitezany samy manana an'izay nitezana azy nareo roa dia nareo vatsapa ino zao ty vadiko ty ino zao ty fa le fitiavana dia mitanisa zavatra be dia be izy ny fitiavana dia mitoka fandefera ny fitiavana dia be dia be ny zavatso atetika ilay fitiavana ka tena ambara dia zao inona miseho dia atsangany foana ny fanevany fitiavana zaya no ampaharitra ny tokantrano fandraleka ny olona vonon'ny olona lay afo ny fitiavana sonda manao an'izany lay afo nilay fitiavana vonoana dia lasa sokafa amin'ny ianao zao a efa nisokatra aminao any fitiavana ty anabavy dia tsy azonao vonoana tsy azo vonoana intsony zany efa nisokatra efa mifo lay fitiavana ho azy efa mifo lay fitiavana mifoa zao lay fitiavana dia tandrema afo nefa mety ho faty io raha tsy mitandrina rehefa tamin'ny voalohany tena nafinaritra fa rehefa averan'tao mihitsy atao mihitsy dia tsy tsorany zany tao zao dia lasa mifangaritra sisy lasa mifamorimoritra sisy lasa fijerina sika sisy satria nahoana tsy voakolokolo le fitiavana fa inona seho atsangany foana lay fanevana fitiavana dia hitanareo fa haritra hitokantrano ao anatin'izany dia misy afaka mifampikarakara tsara araka ny baiko ny ten'Andriamanitra ny fitiavana moa dia misy asa tsara ateraka ilay fitiavana resaka toko fahadimy andiny raika amby roapolo ka hatramin'ny fahadimy amby roapolo toko fahadimy andiny efatra amby roapolo ka hatramin'ny fahadimy amby roapolo amin'ny Efesianina tahaka ny anakely fiangonana Kristy naoka ny ekely vadiny lahy koa amin'ny zavatra rehetra nareo lehilahy mpiavo ny vadinareo dia tahaka ny mpiavana Kristy ny fiangonana koa
nanorany tenany ho azy mba masina azy any anatovany azy alohany fanasana ny teny matolony ho amin'ny tenany zany fikona be voninahitra tsy pepetina fiketronana fa mbao masina sady tsy mitsiny hoy ny tenin'Andriamanitra. Tatsika eto amin'ny tenindeny ity fa ny lehilahy dia manana andraikitra ary mpivady dia voalaza ny tenin'Andriamanitra hoe aoka ny lehilahy anao zay mety atao amin'ny vehivavy, aoka ny vehivavy anao zay mety atao amin'ny lehilahy. Zany hoe misy fampikarakarana zany natao fampikarakara tsy mahavita teny ianao tonga ny fotoana men'Andriamanitra mpanampy na azo mpanampy ianao izy mikarakaranao ianao koa mikarakara azy. Ny mpivady dia natao fampikarakara ifamelona ifanasoa tadio zany mijoana mbady ianao mbady ianao vitany famasinina avy eo mbady ianao zay tadio zany misandraikitra lehibe avy aminao amin'ny fikarakaranao fadinao takizany koa nanabavosaloha isakiritsao dia mivalavoloboka hatramin'ny fahatelo amin'ny telopolo dia milaza ny tenin'Andriamanitra takizany koa ny lehilahy tokony tia mivady mitaka ny tenany any zay tia mivady dia tia ny tenany. Tsy mba misy olona tsy tia nofo fa mamelona sy mitaiza azy mitaka ny tompo amin'ny fiangonana fa momba ny tenany isika dia momba ny nofony sy ny taolana. Ary zany lehilahy dia ndao ny ray sy ny reniny ka iray amin'ny vadiny nofona ihany izy eo ary na izany azy aoka ny tsara ihany aminareo tia mivady taka ny tenany ary eo koa mivady amantsy takiny tenin'Andriamanitra foana io fitiavana io hokolokoloina foana mba birina tsara ny fankatiavana satria sarotra hoe mikarakara olona tsy tiana ka rehefa mivadika fankanana tsy tiana dia efa tsy mikarakara io fa tsy mifampikarakara dia sorenany anankiray efa tsy mahavita ny andraiky ny anankiray dia io ilay fasorenany ka idirany devoly mampiditra problema. Ny mpivady ihany koa dia tsy natao faneso na ifanao tsinitsiny na ifanala-baraka fa natao ifampivavaka ifanaso. Zany dia mampita an'izao tontolo izao aloha no mifampizah toetra moa dia efa miaraka toy mivady aloha anatin'ny telo taona efatra taona vitsy zay vao ataony raharaha dia misy ary olona efa mialatsiny kiry be mihitsy any efa zay moamasinina olo kiry be be moamasinina fa soa zany tsy araka n'Andriamanitra izany fa olona ihany mamboaboatra azy io fa mitsika dia mandeha amin'ny fahatsorana amin'ny fitarian'ny fanomasina amin'ny fanampian'Andriamanitra amin'ny fitiavana araka n'Andriamanitra efa tonga olo tokantrano ianareo dia dahiny Andriamanitra ary ao anatin'izany isaka manko efa nambady lehibe dia lasa momba lehibe dia isaka tsy mitenenty ka ianao zany dia mba tsy azoana taranany ianao sinona hafa ianao ka anao mihitsy ianao mandeha ka tsy zay natao fa nantantaran'Andriamanitra ivavahana fa mpanafadaka misy problema ny vady tsy izy no mitantara ny vady dia any amin'ny hafa manala-baraka azy tena natao mivavaka izy Andriamanitra zao mahazo ny vady nanao manao fagagrana ampora izy engany mba natarana tamin'ny vehivavy tia mivavaka izy dia noinona Andriamanitra izy dia nananaka ny vadiny dia miteraka izy ny mety efa misy saombiasana ny anankiray dia mifampivavaka ataoko devoiranao zay manambady mivavaka ny vadinao zany mba mivavaka ny vadinao ianao zany dia mivavaka ny vady sanandro hatramin'ny 18 septembre 2004 ny famanadinany fa hatramin'izay hatramin'izao no mbola misy koa ny andro dia mivavaka ho azy ary loko fa izy koa dia mivavaka ho azy zay any dia masoa ary favy amin'Andriamanitra ny fanambadiana dia mahafinaritra zay olo fa tonga atao anatin'ny tokantrano dia nijovavolombelona tena samy milaza hoe tena avian'Andriamanitra mihitsy zao fanambadiana izao ary dia mahafinaritra zany tena ravaviny zanakay Andriamanitra mitananay Andriamanitra manampy tsy mamela ireny manokatra lalana foana miaro loza sy miratsy ary mampandresy ao anatin'ny ady maro samihafa zay atsy ny fitiavana dia malaza ny ten'Andriamanitra mahery be zay ny fanambady zany tsy zay tsy dia mba nananan'iny radio zay tsy mba nananana say tamin'ny fotoana andro fa Andriamanitra mitany ny tokatrano ka fitiavana zany lehibe indrindra
nareo rehefa manam-pitiavana zay no tena efa zava-dehibe no zay tsy fitiavana tena lehibe fa na tsy olona manana entana be lehibe ao anaty tokantrano iny ka tsy fitiavana potehan-draka io potika io vetivety tsy nanasy io tsy sifalina io ao tokantrano zay everina fa misy volamena sarobidy volamena volafotsy nefa tsy sifanatiavana isiadanana fa io tokantrano io tsira tsy siadanana io fa ny tokantrano misy ana Jesosy misy fitiavana misy fankatiavana zany no misy fiadanana. Ireto vady anankiroe tena finaritra Zakariasy Elizabeta mpivady a zay tena nafinaritra tokoa satria tonga tena tsara tonga tena maro teo anatreh'Andriamanitra mpivady zany mety tokony fankatoko tsara kadre mafa misy mety ampiasain'ny devolo mampisaraka tokantranon'olona dia aleo fankatoko tsara mivady araka an'Andriamanitra fa ndiko eto voalohany teny fahadinikatrano fahenina Zakariasy Elizabeta dia mivady zay tonga tsara maro na teo anatreh'Andriamanitra izy mivady dia samy tonga tena tsara araka disitsika ne tompo azy tao tsy mivona tamin'ny alamo fanambadiana izy mivady samy nakany anjaratany zao ditseranavytsika amin'ny tompo atsika ny fanambadiana ity aleo ajaitsika zany Monsieur Zakaria Elizabeta dia zany tokoa madame Elizabeta ajaitsika zany eny ary dia tonga tena tsara izy ary namomba azy Elizabeta dia nanaovan'Andriamanitra fakakana nampiasain'Andriamanitra izy reo miteraka mijono lela mahe fefa soava hitanao zany zany tanàna karaka an'Andriamanitra ary tonga fitahina olona maro ifisitrona ary zany tonga zany avy tamin'io raim-pianakaviana sy raim-pianakaviana mpivady tonga tena tsara tsy natoko teny tamin'izao toizao na tamin'ny tsaratsarana fa mifankatoko tsara oka mivady fankatoko tsara zany dia tena zava-dehibe zany fitahina fa mifahasapy aby iray mampiditra problemy zay mahatsara hoe olona araka an'Andriamanitra samy teny samy zanak'Andriamanitra samy mpanompon'Andriamanitra nareo samy mpanompon'Andriamanitra mahafinaritra zany atsaritsara ny fetrany fanambadiana fanonga rehetra dia mametra ny fanambadiana araka zay teny itiavana azy tamin'ny toerana anankiray tany atsy dia nisy vazana nambady gasy ary napetraka ny hoe ao anatin'ny 5 taona ihany ilay vazaha fa rehefa afaka zay dia tsy maintsy mandeha dia ajanoko ianao dia akafandrayto nalaika ano lay ramatoa fa mieritreritra hoe tsy avitan'izany izy dia efa mahatrano fankatiava tapitra zeny 5 taona rehefa napakevitra ny anankiray anankiray mbola nalahery tsy nafotomany tsy narafo ny anankiray lasa nanidina niaraka amin'ny avion dia miampita ranomasy dia lasa izy tena velany ka zay izy tsy zay tsy sika mametra azy amin'ny tenin'Andriamanitra kotena voalohany toko fafitiny andiny fa sivy amin'ny telopolo kotena voalohany toko fafitiny andiny fa sivy amin'ny telopolo dia hoe ny tenin'Andriamanitra mivavy dia voafeny lalàna raha mbola velona ny lako fa raha mahatosany lako dia afaka anambady zay ity izy nefa ao amin'ny tompony fetra ny fanambadiana zany dia hatrany farany fahafatesana ihany no mampisaraka inganeo ela velona ny tompona reo roy tsy enan Jesosy eny amin'ny raha amin'anitra tsy izy ro ihany fa tsika rehetra fa zao tsy azo atao mihitsy amin'ny sara-panambadiana zany na inona na inona tendra ny fanambadiana masina mpiolona toy izao zava-dehibe zao tsy azo nisy mety ampiasain'ny devoly andrava azaranakely zany nareo roa atsangany fona ny fale iverenakany le fitiavana teo balaza mpitotologia tsisy mahavoromiafy ny fitiavana ary misy olo maneny fananany atao an-trano ny mety fitiavana atao tsinitsiny zany ao ka eny rehetra fona na iafy ny fitiavana aza manaky mihitsy voron'ny devoly zany dia le fankatiavanareo ao ka rehetra fona asafinao faty mihitsy na iafy nilay fankatiavana la iafy nilay fitiavana dia atsy fa niteraka olana ne dia maty la iafy raha misy olo letika ny sara-panambadiana dia jereo tsara raha mbola tianao vadinao tsy sarana mihitsy io inena falemena io tsy fondiazana io tsy fankaterana io niaritra ianao na nianatra ianao tonga mabavaka ianao na mpahelo ianao niandry ianao nanao zay amina ianao fa mahatonao mitena andao saraka fa tsy manino zany dia maty la iafy
nanina ny vonoana lay afo tsy mety le zany azo vonoana lay afo mba mpaharitra n'lay fifankatia ary tokantrano ihany keo dia mila apetraka akina amin'andriamanitra. Nareo zao dia nitrano kilasy nakiray mbola tsy nidiranareo kilasy vaovao zao zao hidiranareo roy zao amin'ity taona raiky amin'ny roapolo sy roa arivo ity. Azonareo zany nitrano kilasy vaovao ianareo kanefa ny tompony nanorona ny fanambadiana ka rehefa atao araka an'Andriamanitra dia Andriamanitra no manampy. Noho izany misy fiainanareo roa satria nareo zao andao raitsy ny reny dia kamana vady dia mofo ray zoroa tsy miankina ratsony amin'ny ray aman-dreny fa aleo teny anareo zay anorona ilay tokantrano kelinareo reo. Dia zao nitorevitry ny tenin'Andriamanitra. Salamo fa fito amin'ny telopolo ny andininy fahadimy. Salamo fa fito amin'ny telopolo ny andininy fahadimy. Akino ny Jehovah ny lalanao ary makiko azy dia atao tantera. Sina zany tokony ataonareo tsy miankina amin'ny vola be na miankina amin'ny farana na miankina amin'ny drana na rano. Tsy misy nitorevitry ny Baiboly ny lara-piainanareo zao Andriamanitra zao tokantrano izao akilina aminao izy akilina aminao ny fiaina akilina aminao ny tokantranonay ianao akilina na ny zavatra rehetra ny lalan'ny fiainana maka fampifiainana nareo ety sy mitafiotra ety an-dala mitafiotra teny ambony ranomasina ilay mandeha ny mpianatra miaraka tamin'i Jesosy tsy mivavaka dia tsisy mitafiotra fa Jesosy efa ao anaty trano kely fa misy tafiotra ary isika nitaloza ny mpianatra dia miantso hoe tompo vonjeo fa matsy eo fiainana misy tafiotra ny arety tafiotra ny fakapanahy tsy manambady dia tsisy ny fakapanahy misy ny fakapanahy fa tsanandy foana ajao foana efa nena ny fitiavana tafiotra ny fakapanahy tafiotra ny fizam-toetra mety misy foana zany tokantrano izy tsy andalovany zany andalovana tafiotra maro samihafa fa izao ihany iny ny tokony ataonareo rehefa tonga ny tafiotra antsoy Jesosy nareo le mpanompon'Andriamanitra mpanompon'Andriamanitra ianareo Jesosy foana antsoy tsy dia hoe mainka ihany tsoany hoe mena zany antsy zany zany tena izy antsoy Jesosy dia hitanareo fa hompon'ny zavatra rehetra. Alleluia. Mahafinaritra le zany mahafinaritra. Zahay tao fanambadianay an-trano zao tsy dia hoe resaka tokantrano ve dia tsona ray aman-dreny sy ny toy zany soran'Andriamanitra aloha tena hoe raha misy misege Jesosy foana ary Jesosy aby tsy manena io lezy izany mandalo mitafitrakino amin'ny tompony fiainan'olombakina farany oabolana toko fahatelo andiny fahadimy ka hatramin'ny fahafito oabolana toko fahatelo ny andiny fahadimy ka hatramin'ny andiny Makia Jehova mfuna rehetra fa zany akina amin'ny fahalalanao manety aiza ny lalana rehetra fa izy hitanika amin'ny lalanao aza mananao eny matahoana ny Jehova tamy alamo amin'Andriamanitra akina amin'Andriamanitra ny fiainana